tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia miara-bafinaritra nareo havana izay mpanaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana ity, mirary indrindra ny fahasoavan'ny tompo hombantsika rehetra. Raha ny loi FDB mandravona ity herinandro ity dia ny hoe ny fanjakana ankasitran'Andriamanitra. Ny zanadoi hevitra kosa ho amin'ity andro talata 10 novambra ity dia ny hoe adidiny ny mpanapaka ny mampandroso ny firenena. Adidiny ny mpanapaka ny mampandroso ny firenena dia araka ny teny Jesosy manao hoe ary izay manapaka dia aoka ho toy ny manompo. Liko 2:24 tapany 2. Ny vaky teny nomenantsika ny voalohany ny epistily ho an'ny Romanina 4:12 ka hatramin'ny 5 teny milaza fa tendrin'Andriamanitra sady ilain'ny fiarahamonina ny fahefana sy ny fanajana ny fahefana mba hisian'ny fiadanana ho an'ny firenena satria ho amin'izany no nanendren'Andriamanitra azy. Ny vaky teny 2 Liko 2:24 ka hatramin'ny 7 teny mikasika ny atao hoe etikan'ny fanompona na fitsipika fototra mifehy ny fanompona amin'ny fanapahana ny firenena, satria nisy fifandirana teo amin'ireo mpianatry ny tompo ny am'izay anankiray aminy atao lehibe. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa izaho hoy ny tompo dia eo aminareo toy izay manompo. Liko 2:19 sy 17 tapany 3. Teo amin'ny Israely dia Andriamanitra izay tompon'ny fahefana sy ny fanapahana rehetra, izy no manindry ireo mpanompony mba hitarika ny firenena eo amin'ny lalam-pahasoavana izay fansoritiny hahasambatra azy. Tamin'izany no nanendreny an'i Mosesy ho mpitarika sy mpanafaka ny Israely araka ny fantatsika, Samuela ho mpaminany sy mpitsara ary ny hafa koa. Ny modely tonga lafitra izay men'Andriamanitra ray ho taafina dia Jesosy Kristy zanany, zay tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo, araka ny Mateo 20:20. Koa dia avy amin'izany hohatra zay nomen'ny tompo zany no amaritantsika ny foto-kevin-dehibe androany, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny manompo. Liko 2:20 tapany 2. Zany hoe manompo fa tsy tompoina na indrindra mampanompo. Izany no olona afaka hampandroso ny firenena. Koa sambatra ny firenena izay manana mpanapaka toy izany ka ankasitrahan'Andriamanitra ny fanjakany ary ampaharetiny ny fanapahany. Ny fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra, inona sy ahoana tokoa ny momba izany? Fanjakan'ny barova sy ny tsy tandalana, sanatry izany. Hoy Jesosy, aza ataonareo fa tonga ho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho handrava fa hanatanteraka. Mateo 5:17. Fa ny lalàna dia natao mba hisian'ny filaminana sy hampanjaka ny fiadanana,
koa aoka ny zavatra rehetra eto dia mikasika ny fanapahana sy ny fitantanana ny raharaha sy ny fiainam-pirenena, aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny famendrehana sy ny filaminana hoy Paoly, mikasika ny fiangonana nefa mikasika indrina koa ny fiarahamonina eto. Koretianina voalohany 4:4-7. Fanjakan'ny fankahalana va sanatry de sanatry izany, satria Andriamanitra dia fitiavana ary didi-pitiavana no manorona sy mibako ny fiainam-piarahamonina ka andrindra azy sy ampandroso ny firenena. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe didy vaovao no omeko anareo, eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Jaona 7:4. Fanjakan'ny haitraitra va sanatry, fa voasoratra hoe fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Jaona 1:2-7. Fanjakan'ny fiaremana va sanatry izany, hoy Paoly raha nananatra sy nampahery any Timoty zanany ara-panahy, fa ny fitiavam-bola no fototsy ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Fa ianao kosa ary lehilan'Andriamanitra mandosiry izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Timoty 1:4-7. Ary fanjakan'ny mikibo va zay amin'ny finanana sy ny fisotroana sanatry izany, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa zay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koretianina voalohany 4:4-7. Koa ny atao hoe fanjakanan-kasitrahana dia izay mikendry sy miasa mba hatanteraka ny fitiasan'Andriamanitra sy ny sitrapony izay nifehintsika omaly tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely fony izy niaritra fahoriana baby tany Babilôna manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20. Mba hatanteraka izany dia misy tokoa ny zavatra takina amin'ny mpitondra firenena sy ny mpanapaka azy mba hanefany ny adidiny dia ny fampandrosoana ny firenena. Inona ny takina amin'ny mpanapaka? Fomba mahazatra sy iandrandrana sy takina avy amin'ny olona zay mikasa ny hitondra na hanapaka ny firenena ny hananany ireo toetra samihafa zay iverina fa miantoka ny fahombiazany mba hampandroso ny firenena sy halavorary ny fitantanana ny raharahany. Tondroina amin'izany mazana ny fahaiza-manao, ny fananana traikefa, ny fahaizana mandahatra sy manentana ary mandresy lahatra sy ny sisa hafa koa. Kanefa ny soratra masina dia mametraka lahara-pahamehana hafa, dia izay araka ny fihevitr'Andriamanitra zay niteny tokoa nanao hoe fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova. Fa tahaka ny havo ny lanitra noho ny tany, no avo ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Isaia 5:5 zany. Amin'ny teny hafa dia ny hoe tsy mitovy ny fenitra. Inona izany? Raha kapoka ny atao hoe mpitondra na mpanapaka an-kansitrahan'Andriamanitra dia izay mandeha amin'ny tahotra n'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra, manovo ny saina mampahendrena avy aminy ary manankina ny fitondrany amin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izany dia mangataka mihitsy ny fanahin'Andriamanitra izy hitarika azy, hanohana azy sy hampahery azy. Toa an'i Davida zay nakaantoko hatrany nanontany tamin'i Jehova rehefa hiatrika fahavalo, hiakatra mely ny Filistina va ho izy? Hatolotra eo an-tanako va izy? Dia hoy Jehova tamin'i Davida, miakara, fa hatolotra eo an-tananao tokoa ny Filistina. Samira 2:5-7 zany. Ary dia tsy mahagaga raha nahery anady mandrakarivo Davida satria ny tompo no nomba azy noho ny fitokisany sy ny fankatoavany azy.
ny olona toy izany no atao amin'ny fiteny mahazatra hoe manam-panahy sy manam-pahendrena. Ny hevitro zany dia azotsika faritana toy izao manaraka izao. Ny manam-panahy dia izay manana fitiavana, satria ny fitiavana no mampandroso araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe ny fahalalana mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Korinthiana 2:8. Ny hoe manam-panahy araka izany dia ny olona mahalala miantra ny namany. Tahaka ny tompo araka ny voasoratra hoe ary no nahitany vahoaka Jesosy dia nahony anazy ny fijeriny ireo satria nampahantrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Mateo 7:7. Koa ny manam-panahy dia ny mpanapaka zay vonona ny hiahy ny olona eo ambany fiadidiny sy andraiketany ary eo ambany fanapahany rahateo ka misahirana mamantatra ny zavatsarotra zay mianjady aminy, ny fahavoazana manjo azy, ny toeram-pahoriana zay misy azy, ny entana zay zakany ka vonona ny hijery azy amantatra izany, manontany makafototra inona no ilainy. Toan Jesosy raha tonga teo amin'ny Bartimeo jamba zay niantsoantso azy ka nanontaniany hoe inona ny tianao hataoko aminao. Marka 4:2. Ary dia nomeny ny fahafahapo dia izy nampahiratra azy teo no eo, ary teo no eo koa dia nitsahatra ny fahoriny zay fa niaretana andritra ny ela. Ny hoe manam-pahendrena dia toa Solomona raha vao nandray ny fanjakana nisy olona ny Davida rainy ka nivavaka nanao hoe tompo omeo fahendrena sy fahalalana aho, hitariko reto vahoaka reto zay mivoaka sy miditra fa iza no hay mitsaro zao olonao betsaka izao. Tantara faharoa 2:1-2. Fahendrena tokoa no nangatana Solomona tamin'Andriamanitra na dia azo natao aza ny nangataka zavatra hafa mba hampiorenana ny fanjakany hanamafisana orona ny fahefany. Ary noho izany dia nomeny tompo azy mihoatra lavitra no zay nangatahany araka ny voasoratra hoe dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola aman-karena ianao na voninahitra na niain'ny fahavalonao ary tsy nangataka hoela velo aza fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsarano ny oloko zay nampanjakako anao dia omenanao ny fahendrena sy fahalalana. Ary omeko vola aman-karena sy voninahitra koa ianao mihoatra noho zay nananany mpanjaka rehetra na iza tany alohanao, ary tsy isy hanana tahaka izany ny any aorinao. Tantara faharoa 2:2-2 zany. Zavatsary bidy tsy misy takalo tokoa riavana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra raha hitondra firenena. Fa ekena fa ilaina sy tadiavin'ny firenena ny manam-pahaizana, fa izay manam-pahendrena sy manam-panahy kosa no mahavonjy azy. Ary dia noho izany mamporisi ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavany apôstôly Jakoba ny teny nanao hoe raha misy aminareo tsy manam-pahendrena na tsy ampy fahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia homena azy izany. Jakoba 1:5. Araka izany, ny adidin'izay men'Andriamanitra fahefana mba hitondra ny firenena dia ny ampandroso ny firenena araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny fahamarinan'Andriamanitra zay ambarany ao amin'ny tenin'Andriamanitra na soratra masina. Fa ny fahamarinana manandratra ny firenena teny amin'ny obolana 4:4 mba ho hita mahatoky izy eo nantrian'Andriamanitra zay nifidy azy. Fa sambatra hoy ny tompo, ny mpanompo zay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Liko 2:17. Zany toetra mahatoky izany no takian'Andriamanitra sady andrasany vahoaka ny firenena zay entina dia ny ananana mpitondra matahotra n'Andriamanitra sy manao ny sitrapony amin'ny fahitsiana ka dia ho voata izy ary ambinin'Andriamanitra ny asa zay ataony. Ary dia rotsaka koa ny fitahiana ho an'ny tany sy ny firenena zay entiny mba hatanteraka araka ny teny menan'i Israely manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, fa tsy dia isy malahelo eo aminao fa hitahy anao tokoa Jehova eo amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitrao olovanao. Fa Jehova Andriamanitrao hitahy anao araka izay nolazainy taminao, ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra, ary hanapaka firenena maro ianao fa izy kosa tsy mba hanapaka anao. Deuteronomie 5:10-4. Eny
hataon' jehovah lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i jehovah andriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Deuteronomie 20:7-10. Dia ho vonahitr'andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra, ary izay rehetra ho aminy anie ny fahatanterahana zany teny fikasana mamy indrindra izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fanapahana sy tompon'ny fahefana rehetra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.